Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino ajaina. Amin'ity andro anty insha Allah tsika dia iresaka mahakasika ny nofy. Indraindray tsika matory amin'ny alina na amin'ny atoandro na amin'izay fotoana zay atorintsika de manofy enjeny bibilava na mahita bibilava na ihany koa mahafaty bibilava na mahavoasambotra bibilava. Rehefa mifoatsika dia lasa saina matahotra mafy ary manontany tena hoe inona ary tena dikany izany nofy bibilava izany. Inshallah amin'ity andro an'ity dia iresaka an'izany atsika. Nilaza ireo mpandika nofy fa ny bibilava amin'ny nofy dia midika ho fahavalo. Tsy misy dikany hafa akoatran'izany fahavalo zany ny olona manofy bibilava. Raha nanofy bibilava ianao de midika zay fa misy fahavalonao anoany zay mikendry anao. Ary arakaraka ny alehibeany zany bibilava tao anatin'ny nofy zany no alehibe ny fahavalonao. Raha mbola piritika kely izy de mbola kely ny olona zay mety ho fahavalonao. Rehefa antontonony izy dia lehibe ny fahavalonao. Ary rehefa goavana izy de tena lehibe tokoa izany fahavalonao izany. Ary raha ohatra ka mahita bibilava anao anatin'ny nofy miloko mainty de midika zany fa fahavalonao miariary. Zany hoe efa tsy miafina intsony, efa asehon'ny vahoaka fa izy no fahavalonao raha miloko mainty. Fa raha ohatra kosa miloko fotsy na ihany koa mavokely ka madinidinika de midika izany fa misy mpiatsara velatsia zay manakaiky anao, fahavalonao izy saingy miendrika ho namanao. Zany hoe mody manao namanao na miafina ao ambany ny finamanana nefa mikendry ratsy ho anao. Ka raha ohatra ihany koa tsika nanofy voakaikitry ny bibilava de midika izany fa tanteraka aminao na ho tanteraka aminao ilay valifaty na zavatra ratsy tian'ny fahavalonao atao aminao. Zany hoe raha nikendry nanao aody izy, na nikendry hamono anao izy, na nikendry handratra anao izy, ka hitanao tao anaty nofy fa voakaikitry ny bibilava anao de hahavoanao izany teti-dratsy zay nokasainy izany. Fa raha ohatra kosa tao anatin'ny nofy ianao ka voasambotrao izany bibilava zany ary vitanao namono azy na nanapaka azy mizara roa na ihany koa vitanao nandositra ka tsy tratrany de tsy mahavoanao ny teti-dratsy zay ataony izany fahavalo zany. Indrindra moa raha ohatra ka hoe matinao izy de midika izany fa resinao ilay fahavalo ary mety ho azonao mihitsy aza ny harena izay napetraky n'izany fahavalo zany. Zay no dikany manofy bibilava satria be dehibe tsika manontany hoe inona momba dikan'izany nofy bibilava izany. Afatra ty amin'ny farany aty tandremo rehefa mahita an'izany anao, aoka tsy hanendrikendriky olona, aoka tsy hiteniteny ratsy olona, fa ny tokony ataonao dia ho mailo raha ohatra ka sendra nofy zany fa efa manakaiky anao izany fahavalo zany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity andro an'ity. Abonneo, partageo, ataovy j'aime fa mbola be dehibe ny zavatra zay horazaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.